Izay ny amin'ny vaoviny fa ao anatin'ny asa tanteraka amin'izao fotoana izao ilay komisiona mandinika sy mamolavola ny fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana eto Madagasikara. Fantatra fa ho tratra ny feim-potoana anatanterahana izany sy ametrahana izany iny anivo ny tompona andraikitra isan-tsokajiny. Ny namana Velo sy Silin sy Tsirako Toarsan. Efa tena perinasa tanteraka kehitriny ilay komisiona mandinika sy mamolavola ny fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana eto Madagasikara. Raha ny nambaran'ny filohan'ny voamera manokana misahana ny fifidianana na ny Seni androany dia ho tratra ny feim-potoana tanterahana izany sy ametrahana azy manoloana ny tompona andraiki-panjakana isa-tokony. Efa ao anatin'ny fandiniana zany le komisiona amintsika miteny zao dia miandry tsy ho ela ny fivoakan'le izy avy ao tsika dia araky ny efa tongotra mazava iny moa zany dia alefa any amin'ny manam-pahefana manaraka le zavatra tsy ho ela. Iny moa lalàna no mametra an'izay zavatra izay dia miezaka foana zay manaja ny lalàna. Ny zavatra lazaintsika fotsiny dia hoe ho tafapetraka ao anatin'ny feim-potoana ny fanarahana le amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny mera-pirenena no eritreretina ametrahana ny voatra azo avy any amin'ny anteny mera-rotonta. Mianana fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ny tanjony amin'ny fifidianana rehetra ho avy.